fahafoizana na zay kely anana anazy ao dia fanoloratena ho an'Andriamanitra. Ny fanahy masina hitaridalina antsika ary indrindraindrindra nazava sy ampahery antsika mba azo antsika mandray izany teny izany ho teny fiainana. Amen. Napetraka isika. Misy tantara roa eto izay ny fidindy perikopa na ny mpanao ny perikopa. Tsara ny manamarika fa ity perikopa ity moa dia iraisana aty amin'ny firenena Europeanina rehetra, na ny fiangonana katolika, na ny fiangonana orthodoxe, na ny fiangonana protestanta. Dia manondro ity perikopa ity ho amin'ity andro ity. Tantara anankiray izay mamperitreritra ihany, tantara roa marimarina kokoa, nefa tantara indrindra izay anamafisan'Andriamanitra amintsika, zany atao hoe fanoloratena. Ny fiandohan'ny fanoloratena ry havana dia tsy ny fanoloratena antsika fa ny fanoloratena an'Andriamanitra. Raha mamaky ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina ao tsika ny toko 2 mahita izany. Ny fanoloratena an'Andriamanitra dia nanoloran'ny zanany lahy tokana. Asa rahantsika izany hoe zanaka lahy tokana, tsy misy afa-tsy io. Ary teo amin'ny tontolo jiosy zany hoe lahy tokana zany sarobidy zany, tsy hoe misogynie akory ny mahatonga an'izany, fa fomba mitany ihany. Zany lahy tokana zany dia nafony ho aniza, nafony ho an'ny olombelona mpanota, nafony fonisika mbola fahavalony, nafony ho an'izay tsy mahalala azy, nafony ho an'izay lavitra azy, nanalavitra io ho an'izay nanalavitra azy. Zany ny fanoloratena voalohany. Tahaka n'izy ray mihitsy mananjanaka tsika dia zany randray aleoko mihitsy aza, aleoko mihitsy aza izany maty izay ny zanako. Tsy zany nefa zany zanaka lahy tokana zany nafony ho an'ny mpanota. Ary tsy vitany hoe nafony fotsiny hoe ino ny zanaka, fa izany lahy tokana zany koa dia nafoy ny zavatra rehetra ho antsika. Nafoy ny fiandriana, nafoy ny lanitra monena, nafoy ny azo lazainy ny fiadanana tany ambony tany, nanakidina tety ory, nijana, niaritra ary maty teo amin'ny azo fijaliana. Tsy ireo zavatra ireo ny zava-dehibe, fa mifanambarany Paoly apôstôly ao Filipianina dia izy nofoanany ny tenany, zany hoe tombo tsy misy, mba ninona? Mba hampisy atsika, mba hahatonga atsika isy eo anatrehan'Andriamanitra ho zanany. Zany ny fanoloratena ambara ny soratra masina voalohany. Inona ny fototra zany rehetra zany? Ny fitiavany atsika. Raha misy ty olona mahafinaritra, raha misy olona ty olona mateo ty, dia ataontsika normal zany. Fa raha ilay tsy mahafinaritra mihitsy, ilay tsy mateo ty mihitsy, ao anatin'ny fako ny fahotana maloto, raha ilay tsy mateo ty mihitsy fa minitody damosa an'Andriamanitra, zany mety hoe malota. Sanatry ny vava mandrora azy, raha izany mihitsy nety efa ny fitiavana. Hafa zany fitiavana zany, hafa zany. Hotsika hoe zay ty amba tiako, fa tsika nge tsy ty azy, zao tontolo izao nge tsy ty azy, tonga
tonga tany amin'ny azy izy ny azy sy nandray azy nefa dia nomeny any lafony any mitena arena be ne zany fifaliana be ne zany voninahitra be ne zany famonina tsy arefesina ne zany zany angeny na foy no aso anao ary rehefa zany nakarany amin'ny voninahitra ny zanakalahy tokana dia isika kosa napetrany eto rehefa nandray an'izany porofom-pitiavana lehibe zany nandray ny fanafahana loto nandray ny fanavotana tamin'ny alalan'ny batisa nandray ny hery mpanahy aveny ambony tamin'ny alalan'ny fanahy masina ary dia mbola androtsahany fahasoavana isan'andro san'andro inona moa natao hoe fahasoavana ny fahasoavana dia fanomezana tsy mendrika tsy mendrika andray ile izy kanefa dia omena ihany zany natao hoe fahasoavana androtsahany fahasoavana isan'andro isan'andro ary raha izany ny fitiavan'Andriamanitra atsika manahoana kosa ny fitiavantsika azy hoy ny soratra masina hoe aza ty amin'ny teny na amin'ny lela fa amin'ny marina amin'ny asa sy ny marina tsy fihetsem-po tsy fihetsem-po fa fitiavana amin'ny asa sy ny marina tsy finoana aneritreritra fa finoana aseho amin'ny fiainana finoana amin'ny asa hoy ny lazany Jakoba azy fa maty ny finoana raha tsy misy asa manahoana io fitiavan'Andriamanitra loharanom-pahasoavana io nametrahany tao amin'ny olombelona tao amintsika tsirairay avy zay nandray ny tompo nametrahany ny areniny fahasoavany ny teolojiana dia milaza azy hoe nalaina ny silaky Kristy ny silaky ny areny Kristy rehetra napetraka tany amintsika tsirairay avy zany mety hoe fanomezam-pahasoavana ny fahendreny napetraka tany ny fahaizana ny hery ny fananana ny izy ny fotoana rehetrarehetra nomenantsika daholo any zany ary ivelomantsika isan'andro fa raha tsy sentin'io tsika tsy velona zany rehetra zany napetraka Andriamanitra tao amintsika inona kosa no mba fotsika ho an'ny tompo inona no mba fotsika ho an'ny tompo ary zany ny fanontaniana lehibe zay mipetraka eto ary mba azahoan'ny tompo mampianatra atsika ny amin'izany herim-pitiavana sy ny herim-pinoana izany satria ny finoana sy ny fitiavana dia iray ihany ny atao hoe mino tian'Andriamanitra amin'ny fo rehetra sy ny saina rehetra sy ny hery rehetra ary ny fanahy rehetra ary tia ny namana tahaka ny tena zany atao hoe mino fitiavana manahoana ny fitiavantsika movy fihetseham-po fotsiny sa mba tahaka ny an'Andriamanitra aseho amin'ny asa sy ny marina inona ary ny marina ny marina dia izao ny izay ananantsika rehetra dia avy amin'Andriamanitra ary nomenitsika tsy noho ny fahamendrehana fa noho ny fitiavana noho ny fahatsarana sa bonté zany nanomezany azy eo amintsika mba ninona mba hifankatiavantsika kosa mba hitiavantsika ny tompo sy hitiavantsika ny namana zany hitiavantsika ny tompo sy hitiavana ny namana mba hanompontsika ny tompo sy hanompontsika ny namana manahoana nefa ny fandoroantenantsika ho an'ny tompo sy ho an'ny namana manao indraindray mamperitreritra ihany amin'ny tenin'Andriamanitra ao fa Jesosy Kristy
dia mampitany tenany amin'ny olona tsotra fa indrindraindrindra any madinika. Zay nandray anareo izy tamin'ny mpianatra dia mandray ahy satria manko ratositosoko ny olo ireo mpianatra ireo ange ankoatrany Matio angamba. Ireo mpianatra ireo dia olona tsotsotra daholo mpanjono ireo tamin'izany fotoana izany. Ny mpanjono dia olona le azo lazaina zany amin'izao fotoana izao le manao petit boulot zany mpanjono. Zay nandray anareo dia nandray ahy ary raha misy manome na dia raha miara-mikopy azy an'ireo madinika ho ahy reo dia za mihitsy nomeny an'izany. Zany nanambarana zany hoe atao hoe manompo ny olona manompo an'Andriamanitra ihany. Ka ahoana ary isika kristianina dia mitondra ny mariky ny maha-kristianina atsika amin'ny zavatra tokana dia nanolotra ny tenantsika ho an'ny Kristy isika manana ny Kristy. Zay ny atao kristianina, manana ny Kristy ao anaty. Ary manana ny Kristy ao anaty dia manana ny fanahy ny Kristy, manana fisainan'ny Kristy, manana ny toetran'ny Kristy ary manao ny asan'ny Kristy. No zany io ny modely napetraky ny tompo teto isika vavolombelon'ny Kristy ary zany ny fiangonana vatan'ny Kristy. Aninona? Anao ny asany. Zany ny fiangonana. Tsika moa amin'ny D9 dia makivaky ny fampianarana soratra masina mikasika an'izany ho tonga amin'izany isika. Ny vatan'ny Kristy dia le Kristy miasa eto anivon'ny izao tontolo izao ity, eto anivon'ny tanàna, eo anivon'ny fiarahamonina. Isika zao ny tanana sy tongotry Kristy, isika zao ny mason'ny Kristy, sofon'ny Kristy, isika zao zany. Ary napetrany any amintsika avokoa no azahoana manao zany. Napetrany any amintsika. Napetrany any amintsika any ny fahaizana. Nanontany an'ankiray aho hoe naninona reo menakavy mathématicien daholo. Tsy safidy io fa satry ny anankiray tatsika io mba mathématicien tsy mahay. Raha voaresahana an'io izy dia miabandona. Ary le anankiray nataony poety. Fandriko hatramin'izany mbola kely mba hitendreno clavier io. Tsy haiko, tsy nomeny ahy io hoe. Zavatra hafa ny nasainy tendreko. Ary zany ilay fanahy masina manome ho antsika. Omeny antsika ny fahaizana, omeny antsika ny hery, omeny antsika ny fahalalana, omeny antsika ny fananana, omeny antsika ny vola, omeny antsika ny fotoana, omeny antsika daholo ike zany, avy aminy daholo zany. Tsy fanambarana soratra masina fotsiny zany fa iraitsika isaky ny alahady. Kanefa zao tsy nomeny antsika ho tehirizitsika ho fotsiny zany fa anaovantsika ny asany. Anaovantsika ny asany. Hoentsika manompo an'Andriamanitra sy manompo ny namana. Sana manahoana nefa botontsika ho izy ake. Ny ratsika manao teny hoe ay Jesu ampy zay, antsika moa dikan'izany. Inona natonga hoe ay Jesu ampy zay? Satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza fa nomeny ray antsika Jesosy Kristy ary nomeny antsika miaraka aminy ny zavatra rehetra. Asa raha tsika ny tian'izany. Ny olona manana ny Kristy manana ny zavatra rehetra. Zany akory tsy milaza hoe manana tômôbila telopolo, manana trano efatra. Tsy zany no heviny fa manana izay rehetra ilainy azahoany manatanteraka ny nametran'Andriamanitra azy teto. Zay. Ary ny olona nanolo tena ho an'Andriamanitra araka izany dia araka ny modelin'i Kristy manolotra ny tena. Hainareo fa rehefa hanao ny fanasan'ny tompo voalohany Jesosy, dia tany an-tranon'olona izy, dia ozy izy hoe efa misy trano any, lasa sala ny tranon'i Jesosy, nylain'i Jesosy dia nameny azy. Hiakatrany Jerosalema izy, nisy apondra ny fatotra teo. Raha manontany anao ny tompony dia hoe misy analako azy. Ary ny tsika rehefa ilain'i Jesosy ny tômôbilitsika
rehefa ilain'i jesosy ny fotoanatsika, rehefa ilain'i jesosy ny fahaizantsika, rehefa ilain'i jesosy ny fotoanatsika, rehefa ilain'i jesosy ny fananatsika, ahoana satria antsika zontsika adinontsika fa fahasoavana ireny. Tao amin'ny testamenta taloha dia nila ny disiplinena ny olona anona nomezana ny lalàna, ka dia men'Andriamanitra azy ny didy fitsipika milazany hoe ny fanananao zany mahavelona anao, ny vola fotsy ny volamena oto ka izao amin'ny omeko anao io ny ampafolon'io ho ary so hoan'ny olona manompo manokana ny levita io, ny ampahany tahaka rehetra indray ataonao ho an'ny didy amin'ny eo amin'ny fiarahamonina reto ho anao sy ny amponanao. Natao amin'izany napetraka mihitsy asarany mba ohatra manahoana raha ohatra n'izany hoe ohatrina ny raisinao 2000 euros, 2000 euros io ny ampahazaony ho an'ny fiangonana, ny ampahazaony ho anao, ny ampahazao ho an'ny fanjakana. Rehefa teren'ny fanjakana doempo dia matoa ary aiza ny anjaran'ny tompo, aiza ny anjaran'ny tompo, disiplinina ny fahafolokarena. Ary ny protestanta moa zany beloza ihany ny protestanta dia ozy izy ny protestanta tsy ny ampafolony ihany fa izy rehetrarehetra ny ampahazatony ary tsy meny ka so dia mbola mila disiplinina ihany tsika. Ary dia misy tokoa ny olona manao fahafolokarena mialatsiny amintsika aby fa feno lazaiko anareo mety tsy miteny koa ny sasany satria tsy zay miteny akory ny zava-dehibe ato amin'ity fiangonana ity dia misy olona manao fahafolokarena misy zany fa ny fantatro ny resako anareo ary mialatsiny amin'izay tsy fantatro fa ny zato isan-jaton'izy ireo dia manao menazy, ny zato isan-jaton'izy ireo dia manao menazy. Za zany tsy ao anatiny aperitreritra ary zany tsy maintsy iverenantsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity satria ity tenin'Andriamanitra ity natao ampieritreritra ary indrindra ampieritreritra antsika rehetra ny zavatra rehetra. Tantara roa, ny anankiray na ilay vehivavy manano tena tao zareo fanta, izy mianaka reny tsy misy afa-tsy koba sy dilily kely anaovana an'le koba anaovana mofo zay sisy asara azonareo zany menaka kely oatra ny tinga amin'izany azonareo zay dia lafarinina kely eran'ny erakitiko na mety mbinity zay inana an'io zay ozy izy andro any dia raha fito zay ngamba mifaty satria tsisy hoanina tso dia hoanozy izy ely zao ny lazainy Jehova tsy ho lany ny koba mibarika ary tsy ho ritra ny dililo amin'ny tavara mahandro-mpiavy ny andro andatsahany Jehova rahanorana amin'ny tany nataon'le vehivavy fansinan'inona satria ny teny Andriamanitra. Noho izany za tsy miteny amintsika hoe meo ny tompo ny andronao, meo ny tompo dolo ny fotoananao, meo ny tompo ny fahaizanao, za tsy teny amin'izany fa inona ny lazay ny tenin'Andriamanitra zay ny zava-dehibe. Ary raha rehtsika izany tenin'Andriamanitra zany anao tahaka nyity vehivavy manano teny ity asatsika fa ny azy defi tsy ritra ny koba ary tsy lany ny menaka zany. Eto amin'ny FPMA amin'izao fotoana dia atao tokoa ny fitaizana mikasika ny hoe fahaizana manome na hoe fahazotoana manome. Indraindray ngely iretsy mialatsiny amin'ny teny anareo an'izany fa indraindray ngely tompona andraikitra amin'ny fiangonana ka faly mitantana nomeny olona nanao zany tamin'ny tafo anankiray hoe firy amin'ny dekona ny mandoa didy tsy ampy-apatelo nefa sarotiny be mihitsy eo amin'ilay fitantana. Manahoana enganetsy eto amintsika zany fa ny zava-dehibe ampatsiarovineto zany dia izao move inontsika fa rehefa miteny amintsika Andriamanitra ohatra izao dia zany tokoa. Ary zay
nataonyity vehivavy mpitondra tena malahelo ty mitovy an'le tany za rehefa taya filazantsara vaovao ndray napetra ny dolo tsy misy zao tsy misy afa-tsy ty atao amiko ato nefa ilain'ny tompo ahoana zao no izy raha ny tompo ny tenako karaha tena azo tokoa dia foko ho azy io fa raha tsy mbola ny tompo ny tenako fa nitapatapany any dia mazava ho azy. Misy vavaka mba tiako ahitsikely amin'izay rehefa mivavaka rinan'ny rakitra fa nitsika moa tsy mivavaka rinan'ny rakitra any Madagasikara any dia zany ny fanao manolotra sombony kely fa tena kely ake petika oui ndraindray raha bokotra nataony sitrasan'ny rakitra ny bokotra asa ta izany nany an-dany an'le bokotra aloha dia manahoana ny tompo tsy mitaky aminao tsy mangataka aminao zay tsy fonao ny tompo tsy mitaky aminao na mangataka aminao zay tsy foinao gardeo ary zay nampianarina rehefa manaty rakitra nandray lefa nlefa anaty rakitra iny omeo raha tsy tianao mena azamenay avelao izy voaka fotsiny eo fa ny tompo tsy makasitraka afa-tsy zay manome ny fifaliana zany nge ny teniny ka tsy akasitrany akory io no mataonao ao ianao maty antoka izy koa maty antoka tsisy laniny io fa rehefa manome kosa dia aoka nome amin'ny fifaliana ary ndraindray nge sasany iray ny mandotso ais ao ianao izy omenao ny tompo adolo ny tomobilinao omenao ny tompony dia lasa midolidoly eo anao dia lany ny fiangonana eo fa ngany fiangonana olona nazava fiangonana nge vatan'ny Kristy ny fiangonana ary misy aza milaza ny fiangonana nge ny komite ny fiangonana tsy ny komite fa ny fiangonana dia Jesosy Kristy izay miasa amin'ny alalan'ny vatany mitondra azy ao feiny zay rehetra zay ryavana satria zay moa ny loha hevitra zay ny lohatena ny fahafoizana na zay kely ananana aza dia fanolora-tena ho an'Andriamanitra rehefa tsy manany mihitsy ianao amin'iny ianao mitesteny tompo hoe foinao izy ary zany mety fa izao kosa tadidio na lay vehivavy tamin'ny Zarefaty na ity tany Jesosy ty dia izao tsy olany ao amin'ny fitahian'Andriamanitra ka tsy mila manangona be taon'le tany Zarefaty ange tsy nylazany iny fa nomony efa tonga tao Eli nofanany dia misy koba be telogony tonga ary misy menaka ray barika tsisy an'izany tao io ihany ny tao fa lelandama iny ny very ary zany nampatsiroviny mana tany inefitra satria ny mana tany inefitra izay nakabetsaka dia lo fotsiny tao zay le izy tsy tiany Jesosy ho manangonangona io ary ny fiangonana antsoina koa tahako zany tsy hanangona ka ny fiangonana dia natao hiasa ndraindray mpitondra fiangonana mahafaly azy mihitsy rehefa be deaibe ny ambom-bava azonareo moa zany dikan'izany tsy miasa raha omen'ny tompo ianao zany akory tsy milaza fa raha ohatra ka misy ampiasana azy io fa le tao hoe ambom-bava zany dia le mafinaritra nisy 12 000 € tamin'ny non raha zavainety fa sao dia miteniteny foana fa inanetsika mila ihany vola amin'ny fiandohan'ny ane zay eo sika indraindray lanytsika tamin'ny fety dolo ny vola janvier février mars tsisy ninona miditra mihitsy na adidy io na rakitra noho izany mpitondra fiangonana dia mametraka ihany réserve ka tsy zay ny tiako resahana le ambony mahafalifaly be mampibitabitaka tsy zay fa ny fiangonana ny tsy ny tompo iaza zao ary ho izy vita dolo ve ny asa izay napetraka teo amin'ny fiangonana misolo teny amin'ny komity milaza aminareo tsia vomaly ny vorony birao fakimaly dia nilaza hoe misy zavatra tsy azo atao fa tsy misy mety mana tsy vita ny asan'ny tompo
tsy vita nefany ozy le paster zay tany amin'ny alina dia nahitan'izay tany am'zakabe neserikasesvk nolazay tsara zay ozy ony le paster dia le paster ihany tononolay ozy ndray le paster hitako le vola satria anorona fiangonana ony izy zany anorona fiangonana izy dia tao izy nangataka nivavaka izy nivavaka tonga ay mama hitako le vola ay izy izy efa natoron'i jesosy aho hoe aiza le vola any apositsika tsiraray avy any le vola tsy vola nyresahako eto fa zay rehetra ilain'ny tompo mila fotoana ny tompo mila ny fahaizantsika sy ny expérience atsika ny tompo mila ny fandavatenatsika ny tompo force mila ny namotizy ny fitiavatsika ny tompo mila ny fananatsika ny tompo nandrayntsika manome rehefa amin'olona tytsika sakafo aty ony ranony faly be mihitsy ataontsika mba hanasany ranony fa iza koa reny tsy zany ny ataontsika nysoratra masina milaza hoe raha manasa olona ianao le olona tsy afaka hanasanao tsony rehefa aveo iny asainy fa zay nataontsika reny nanao taminay ka tsy maintsy anaova zany ny tsika tsy filazantsara zany tompoko tsy filazantsara zany eto ary misy defi apetraka ny tompo amintsika zany defi zany mazava move ny zavatra rehetra napetraka Andriamanitra tao amintsika metsika azy amin'ny fifalinana rangatany mba anomezo amin'iny le fahaizanao iny ao le fahaizanao iny laiko amin'ny fiangonana le fotoananao iny lako aty le finonao be iny tsy riarianao fampiasao kosa mba hitao manany hafa lay ina mody izy le fotoananao iny fotsika ave zany zavatra miberiberina atao am-piangonana ato dia tsisy fotoana riavana malala 24 heures no men'ny tompo atsika tsy 25 na 26 fa amin'ny fotoana io misy fotoana zay efa nomeny ianao mba azahoanao kosa manolotra sombony ho anazy teny entinika sombony atragile izy tsy mitapy ny rehetrarehetra ity vehivavy ity nanomeny rehetrarehetra ary zay no hoetiko eto ho antsika rehetra vavolombelona ihany izy ro vavy reto mba amperitreritra atsika ampisaintsaina atsika fa izao mila atsika ny tompo ny anarantsika tao amin'ny 9 androany fa isika rehetra zao misampana ao amin'ny voalobokary tokony amoa fa zay tsy mamozy dia ahoana kapaina ary tsipany amin'ny hafa tsika rehetra zao nangatahany tompo aiza nge ny vokatra ilay fahasoavana be dehibe narotsako anao ho amity fa indray koa tsy resaka fa tsy vola ao amin'ny fiangonana tsy vola ihany no karansa atao amin'ny fiangonana ny fotoana ny herin'eo ray arana mibata reo fitaovan'ireo nandray manahirana ifanjanana io ary tsy tokony dekona ny anao anio tokony fiangonana ary lazaiko eto zany tsy asan'ny dekona irery zany fa asan'ny fiangonana manontolo zany fa aiza le sandry aiza le tongotra aiza le fotoana aiza zany rehetra zany afoy ho an'ny tompo ve satria efa nafoy ny zavatra rehetra ho antsika izy ary zay efa nafoy ny ho antsika ny zavatra rehetra hoy ny rahantsika rehefa mandray ny sofanasan'ny tompo hoe aizay mba foinao re mba ho ahy tomponao dia antsika rehetra ny mamaly zany ho voninahitra Andriamanitra rasy ny fitahina ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy hitobaka be dehibe ao aminareo hameno anareo sy ny fiainanareo ahitanareo sy atsapanareo ny fitiavan'Andriamanitra lehibe ary ny pirofony nanomeziny sy nafoizany zanany ho anareo ho aminareo any ny fitiavan'ny ray izay amelona kosa ny fitiavana ao aminareo hitiavanareo an'Andriamanitra amin'ny fanasiny fahamarina amin'ny fonareo rehetra sy ny sainareo rehetra ny herinareo rehetra ary ny tenanareo rehetra
arazaonareo ko mitiny namanareo tahaka ny tenanareo. Ho aminareo ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampahery anareo hanala ny tahotra rehetra ary indrindra ampijoro anareo vavolombelon'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy miteny foana raha tsy mantanteraka izany izy. Dia aminareo ny fahafenon'ny raisiny zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka